Isan'ireo vokatra atolotra an'ireo mpanjifa etsy amin'ny fermada tanterahana etsy amin'ny Kanjamaki Andotapenaka ny faritra fampirantiana voninkazo sy ny kojakoja mifandraika amin'ny fikirakirana zaridaina. Isan'ireo mandray anjara mavitrika amin'ny tetsika ity ny My Garden sy ny Green Seed Mada. My Garden dia orinasa misehatra momba ny fivarotana voninkazo. Dia sy momba anazy rehetra, zezika, ny vitamina, fikolokoloana voninkazo rehetrarehetra zany. Mivarotra zanaka voninkazo ahy, mivarotra vatana voninkazo, dia mivarotra anazy efa lehibe. Dia tena nananona anay izay mamoaka variété vaovaofonana voninkazo. Dia grossiste amin'izay zay tena nananona anay. Hatramin'ny fermada androany sabotsy sy alahady tsy ampoditsika intsony reto voninkazo reto zanany kely reto fa 10 000 ariary alatsakitsika 5 000 ariary, 15 000 ariary alatsakitsika 10 000 ariary, dia ny 20 000 ariary alatsakitsika 15 000 ariary. Zay zany etsy amin'ny fermada zay dia mivarotra plante verte amin'ny ahafantaran'ny rehetrarehetranay. Dia ny olona izay tia mpanao voninkazo an-trano dia afaka mandeha manjifa aty aminay. Peu importe izay plante edapinareo raha fatao an-trano dia anananay avokoa raha mividy mirary dia mirary. Toy izany ihany koa ny hatsarana izay mandray anjara amin'ny tetsika ity. Isany mampiavaka azy ireo ny fiompiana tantely. Eto amin'ny hatsarana dia mamboly karazany maro izay safidianan'ny tsirairay, indrindra fa eo amin'ny orchidée na ny antium. Eo koa dia ny hatsarana dia manao tantely, izay hoe mamokatra tantely, miompy tantely. Hatsarana ahitana amin'ny izay hatsarana izay moa dia hitanareo ohatra hoe ny fofony, ny hanitrany, ny amaminy, ny fandrenesanareo anazy dia tena efa zava-dehibe hoe izany tantely izany dia tena tsara tokoa. Dia hiangaviana mba hoe samy anjay anjarantsika rehetra. Azo atao fanomezana ihany koa ny cactus. Ny fanomezana cactus olona iray dia midika ho fiarovana ilay olona. Cactus dia raha misy olona misofrira anao cactus dia zavatra tianao ambara aminao hoe tianao protégena ianao ho amin'ny environnement any extérieur dia tianao protégena ao anatin'ilay fony ao ianao dia ny épine no miaro anao amin'ny zavatra any extérieur. Misy kokoa ny crassula, ny arbre de jade, pilea ho ana fitadiavam-bola zany, ohatra hoe porte-monnaie chinois ohatra. Ny mampiavaka ny Joss Nature kosa dia izy ireo ihany no mamokatra poam-boninkazo ary amin'ny endriny samihafa. Joss Nature zany mivarotra ny voninkazo rehetrarehetra, ao ny plante grasse, ny cacté, ny orchidée, ny anthurium. Rehefa maresaka amin'ny voninkazo rehetrarehetra dia manana koa izay po mahafatifaty kely, dia manana koa izay ny fiantonana po rehefa mahakasika amin'ny voninkazo rehetrarehetra na zezika na tanimasaka dia ataonay daholo. Mampiavaka izao hetsika fermada izao ihany koa ny fisian'ny fihenam-bidy amin'izany vokatra tsirairay izany tanterahin'ireo mpisehatra eny an-toerana. Tsara ny mampafantatra fa mbola hitohy amin'ny foire aux plantes izay tanterahina ny 17 Oktobra hatramin'ny 2 volana Novambra ho avy izao etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Ny tolotra izay ataon'ireto mpisehatra ireto amin'ny varotra voninkazo sy ny kojakoja momba ny zaridaina.